Izay ataon'ny Fédération ny Antemeran'ny Varatra dia faly miarahaba atsika ray aman-dreny rehetra na ara-panjakana zany na ara-pivavahana amin'izao fahatratrarantsika ny taona 2024 izao. Dia mirary soa atsika rehetra azo fahasalamana ho taona jina miroboroba ny taona 2024. Iarahantsika malala fa betsaka ny fotodrafitrasa izay hatao ny fitondram-panjakana amin'ny taona 2024 izay azontsika mpandrara sitraka amin'ny fampanampiana ny fampiroboroboana ny toe-karena. Tsara koa zany mampita amintsika ny zava-bita ny zahay ataon'ny Fédération ny Antemeran'ny Varatra nandritra n'izay taona 2024 izay tsy mora ny taona 2024 kanefa raha misy ny ezaka dia afaka nanao izany tsika. Isaorana ny mpiara-mombonantoka navita ny plan stratégique ny 2021-2025 sika izay novasiany ny vondrona Européenne vola ny fanatotosana izany. Dingana manaraka moa zany dia ny fanaovana ny table ronde fiantsoana ny mpiara-mombonantoka amin'ny fanatanterahana izany vina maro samihafa izany. Navita koa ny Fédération ny Antemeran'ny Varatra sy ny Indostria ny fametrahana ny structure d'appui aux exportateurs amin'ny faritra efatra eto Madagasikara, ny faritra avaratra izay natao tany Sava, ny afovoany izay natao tany faritra Atsinanana izay eo amin'ny serana sambony Tamatavy, nisy koa ny fametrahana izany taty atsimo amintsika ty Farady sy ny HORON-TSARY izay novatsy ny vondrona Européenne sy ny vondrona SADC no nanampy atsika tamin'izay zavatra zay. Navita asa koa tsika niarahana tamin'ny ministèren'ny Jona sy ny toe-karena manga amin'ny fanampiana ny bénéficiaire ny communauté taty amin'ny faritra atsimo ny fampianarana azy ireo hivelatra amin'izany toe-karena manga izany. Notanterahany Andriamatoa Prime Ministre sy ny OIT taty atsimo sy ny membre du gouvernement vitsivitsy ny fanomezana kit de démarrage n'ireo olona reo mba hivoatra ahay amin'ny fanodinana ny vokatra azo amin'ny ranomasina toy ny fanaovana an'izay fiasira sy ny poisson fumé taty amin'ny faritra. Manentana ihany koa izay atao amin'ny Antemeran'ny Varatra sy ny Indostria ny ikaziantsika ny tontolo iainana. Betsaka ny projet izay iarahana amin'ny ministra ny tontolo iainana izay ataontsika mpandrahara satria miankina ny zavatra betsaka na ny kalitaon'ny vokatra na ny resaka sehatra ara-pizahantany ny fikolokoloantsika izany tontolo iainana izany. Nitsangana tamin'ity taona ity ihany koa ny groupement ny secteur privé aty à Fort-Dauphin izay ezahana koa atao eran'ny Madagasikara dia ny private sector group izay isahana koa amin'ny resaka fampiroboroboana ny resaka tontolo iainana, fampiroboroboana sy fiarovana resaka tontolo iainana sy isahana indrindra koa ny fampiroboroboana ny toe-karena manga aty atsimo. Iarahantsika malala koa ny fahatanterahany foire économique et commerciale izay natao tamin'ny faritra 13 izay fa vita moa zany dia ezahana koa isaorana ny mpiara-mombonantoka tamin'izany fahatokisana izany.